amin'ny tanana ny azakazaka masina dia ny voalohany no ataontsika fitsangana. Ho an'i Jesosy Kristy dia izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Arabainy ianao ry havako, tafiditra antranon'Andriamanitra. Foto-kevim-baovao indray no banjinitsika mandritra nyity volana Jolay ity dia ny hoe olomboantso ny pino. Dia hiaraka iombona isika amin'ny famakina ny salamo faha 7:20, andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo, ary ny salamo faha 7:70 andininy faha 3 ambin'ny folo ihany. Izay vao ny hira voalahatra. Ny salamo faha 7:20 andininy faha 3 ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha 5 ambin'ny folo, ary salamo faha 7:70 andininy faha 3 ambin'ny folo. Amin'ny anarany Jesoa no amakentsika izany. Manantsandro mahery ianao, mahery avo ny tanànao ankavana, rariny sy ny fitsarana no fanorenany ny seza fiandrenanao, famindram-po sy fahamarinana mialoha ny tavanao, sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly. Jehova amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany ny anaranao. Ny andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny 7:70 olona ny ondro ny fiadino. Dia isaotra anao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no lazana ny fiderananao. Amen. Amen.
masina sy be fitiavana ary tompony hatsarana rehetra mideranao zahay fa Andriamanitra velona sy marina ianao no nahary anay ary ianao rery ihany ny voninahitra mandrakizay isaoranay ianao no ny famindramponao izay vaovao isan'andro isaoranay ianao no ny fahasoavana nanankonanao anay indray amin'ity tranonao ity tsy noho ny hatsaranay fa noho ny famindramponao lehibe no ny antsonao anay ihona aminao ankehitriny ianao izay efa niantso anay hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga ka nampiditra anay ho isan'ny vahoakanao sy ny olona handovany mandrakisainao. Andriamanitro, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay dia mangataka aminao re manatrehanay mandritra izao fanimpom-pivavahana izao oka hitoetra eto anivonay ny fananao masina tario zahay ampio zahay ny vavakay sy ny fideranay mba amin'ny fankalazana atao eto any mba hiainga avy ao am-ponay noho ny fitaren'ny fananao masina ka fanomezam-boninahitra ianao irery ihany tompo raiso ny fiderananao raiso ny fisaorananao ary ampio zahay ahaizanay mampifaly ianao amin'ny fanompona ataonay izany rehetra izany angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sady mpananalana anay. Amen. Petrary avako. So avy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havako dia ny hira voalahatra izay vao hitsangana ny taribavaka sy amaky mifandimby izany soratra masina izany. Isaia toko fadimy efapolo ny andininy fito voalohany toy izanao amin'ny lioka toko fasivy ary ny andininy enina voalohany faranana amin'ny petera voalohany toko faharoa
andiny fahavalo folo ka hatramin'ny 20 ny teny rehetra dia ovakina amin'ny anaran'olo fa mialoha izany dia hivaroka izy. Raha io mankasitraka ny hoe izay ny amin'izao ora sy fotoana izao izay ahafahana indray tompo miaona aminao amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao tompo no ahafahanao manitsy anay, ny teninao no ahafahanao indray koa tompo mampahiranay amin'ny zavatra rehetra iainanay. Mangataka izay tompo ny herin'ny fanahy no masina mba hiasa feno ty anatinay, ahafahanay manana fifantohana ary indrindra tompo ahafahanay mahay mandray ny hafatra izay tianao ambara aminay. Dia tahio tompo ny mpanomponao izay hitondra ny teny, ianao Andriamanitra no hanendry ny lelany amin'ny teny izay tianao ambara aminay, ary izay mpanomponao kosa mba ho tany lonaka ahafahan'ny teninao maniry ety anatinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay ny vavakay. Amen. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny vaosiny dia Kirosy izay notantanako tamin'ny tanin'ankavanana, mandreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehinkibon'ny mpanjaka, mba hamoahako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Androso eo alohanao aho ary andravina ny kitoatoana sy hanoritory ny varavarana varahana ary hanapatapaka ny hidi-vy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arena na fenina ao amin'ny mangingina, mba hahafantaranao fa izao ny Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao, dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko, no ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao, na dia tsy nahafantatra ahy aza ianao. Izao ny Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ahy ianao, mba hahafantarana hatrany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany. Fa tsy misy afa-tsy izao. Izao ny Jehovah fa tsy misy hafa. Dia izao izay mamorona sy mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izao Jehovah no manao izany rehetra izany. Ary Jesosy ny antony 12 lahy akeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demony rehetra sy hasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha hitoro ny fanjakan'Andriamanitra sy hasitrana amin'ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ao amin'ny alehanareo, na tena, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa. Ary izay trano idiranareo dia ao no hitoero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia hitsano ny vovoka ho afaka mitongotrareo ho vavolombelona miapanga azy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra nitoro ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo amin'ny fatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny saro-po koa. Fa izao no ankasitrahana raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina no feritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza raha tahiny kapohana no fahatsoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahaolona sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ao amin'izany no antsoina anareo. Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny ady no an'ny mpisara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho faty amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana.
ary nidiakapoka taminy nasitranana anareo fa efa nanitony ondry ianareo nefa kehitriny dia efa miverina ho ampiandry sy mpitandrina ny fanahinareo ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Hitsena ny toritenisika ary eo ampitsanganana no anaovantsika an'izany dia ny hira voalahatra ndao ary hitsangana isika. Jesosy tompo miantsovana anatoloisa aisamiana niondry kely ninonina niandrina aisamoiana niatsisake vavaka isika mbola midera sy misaotra anao zahay Andriamanitro Andriamanitra rainay any an-danitra fa niantso anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia indreto zahay mamaly ny antsonao tonga iain'ny teninao zahay koa mitenena aminay mba hihitsy ny fiainanay mba hibebaka zahay mba ho voavela eloko izay ary ahafantatra izay fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra mahery Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay dia mitenena jovo fa miaino izay mpanomponao amen. Ny Isaia 17 ravana no perikupantsika io ny andohan'ny perikupa amin'izao marain'izao efa miresaka ny Isaia 17 ianao a dia mahita hoe miantsolon'Andriamanitra ary rehefa miresaka hoe miantsolon'Andriamanitra dia tsy hoe ny olona efa fantany no antsony na olona efa mahalala azy fa eto dia ny olona tsy mahalala azy koa dia antsony ianao antsony tsika mbola fony tsy nahalala akory an'Andriamanitra tsy mbola nahafantatra akory an'izany Andriamanitra zany tsika dia niantso atsika Andriamanitra inona no antony ny antson'Andriamanitra atsika ny anankiray a zay tena manahirana atsika indraindray ny mieritreritra azy a dia hoe niantso atsika Andriamanitra mba hanao zavatra ho azy mba hiasa ho azy hanome an'izao azy ary zany no karazana teolojia moa zany tena miely amin'izao fotoana izao hoe atorina ny tenin'Andriamanitra dia mila manao zavatra ekenany ny asa ny mino fa tsy hoe Andriamanitra miantso anao mba hanome vola aman-karena azy hanome sakafo azy hanome an'izao azy zany moa ny tenin'Andriamanitra hoe raha tahiny izy ka mandidy tokoa ny zavatra rehetra inona moa ny ilainy tsy mila zay ondronao izy na osonao na arenanao fa azy ny zavatra rehetra fa fantatsika ary haitsika tsara ny Salamo 420 hoana Salamo 420 zany aninona izy izy an Jehovah an-tany zay rehetra eo aminy dia misy koa ary amin'ny Malakia ary hoe ny volafotsy akeo ny volamena zany hoe an'Andriamanitra moa zany io
tsara eto ambonin'ny tany a arakaraka ny fananana volamena no mampisy sanda amboniny vola zay firenena mahana volamena be indrindra dia reny zany ambony be ny sandam-bola ny amerikanina zao dia manana be dibe ny any Rwanda zao dia efa manompo mananika ny fito amby 30 taonina ny tahirim-bolamena an'ny fanjakana ary ny etikasana 4 grama tsy fantatro iny zany a miantsolona Andriamanitra zany inona no antony antsolon'Andriamanitra olona ny zavatra mazava aloha anatin'n'ity Isaia toko 10 teny efa mijery tsara ianao dia no ny amin'ny Israely no tena antsolon'Andriamanitra olona tato amin'ny Isaia toko 10 miantsolona izy a mba homeny fandresena zany hoe miantsolon'Andriamanitra mba ampisehoany fa Andriamanitra mahery izy ary zay no ny fidianantsika n'ilay salamy fa 7:20 izy teo a tamin'ny fidiranan'Andriamanitra teo ao amin'ilay salamy fa 7:20 dia hoe malaza ho mahery ny tananao ankavanana ny firenena hafa ny nanodidina ny Israely a dia tsy nahalalan'i Jehova ho Andriamanitra manana ny Andriamanitra kely ivavahany eo izy ary rehefa miresaka hoe Jehova ianao dia niveriny hoe Andriamanitra ny faritra kely zany Andriamanitra ao anatin'ny faritra kely Israely dia io angely le mampiadiady ny manodidina eo dia mampiady Andriamanitra tamin'ny fotoanandro zany testamenta taloha dia rehefa miady ny firenena anankiroa dia tsy hoe miaramila fotsiny miady fa toy ny hoe mampiady Andriamanitra ka raha mahery ny Andriamanitra ao dia maharesy ny firenenao raha osa ny Andriamanitra ao dia resy ianao zany no karazana toetsaina tamin'izany fotoana zany fa eto amin'ity Isaia toko 10 ity zany dia fampisehoan'Andriamanitra hery zany amin'ny firenena hafa fa miresaka hoe persianina moa zany ianao dia io zao le voaingana teo a niady moa ny iza sisa le niady teo Iran sy Israely le persianina dia ny iranianina io iranianina le fantatsika amin'izao fotoana zao io dia misy ny hoe fanjakan'ny persianina sy ny medianina firenena mitambatra zany reo a anankiroa reo ny babylonianina tany amin'ny faritra irakianina tany nisy azy a dia raikitra niady zany a dia asehon'Andriamanitra hoe Andriamanitra mahery izy ka zay tantanany no mandresy zay tantanany maninona zay tantanany mandresy ianao koa zany raha mety ho tantanany dia maninona ianao mandresy ianao mandresy tsika rehefa manak-io tantanany rehefa tsy manak-io tantanany sika fa te handeha irery a dia raharaha dia mandeha teny nosy nisy zazakely ny tantanana mpanampy angamany le mitantana azy izy sady variana mijery telefônina navototra ilay zazatapoka ny tanany dia nipita ilay zazakely voatonany taxi be dia mila mpitantana zany tsika ary tsy olona no mitantana antsika fa mila n'Andriamanitra mitantantsika rehefa tantanin'Andriamanitra ianao zay le hoe aza merikerika foana fa zao ny Jehova Andriamanitra ao zao no Andriamanitra ao mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako a dia ao amin'ny salamy fa 7:20 misy hoe malaza ho mahery ny tananao akavanana zany hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ao ka rehefa tantaniny ianao dia mahery ianao ikirosy dia fa mpanjaka persianina mpanjaka jentilisy zany ary miverimberina amin'ity perikiopantsika teo tsy mahalala akory ianao tsy mahalala akory an'izay Jehova izy saingy natsoan'Andriamanitra dia nasehony fa mahery Andriamanitra ka rehefa tantaniny ianao a rehefa miaraka aminy ianao zay le atao hoe tantaniny fa miaraka aminy ianao dia mandresy ary fandresena mihezinezina no omeny amin'ny fahamanany vavahady rehetra eo an-tanàna ozy izy vavahady zany hoe ny tamin'ny andro fahiny a dia mihidy ao anaty manda ny tanàna ny Jerosalema reo renivohatra rehetra manerana tany a dia saiky nihidy ao anaty manda be satria mifanafika tamin'izany fotoana zany ny firenena samihafa na ny foky samihafa dia nidina vavahady be ny tanàna ary io vavahady be io a dia mihidy andro manalina fa misy olona mamoy ao zany a dia misy hidiny io ary lazay ny soratra masina eto hoe hidy vy fantatry ny persianina tsara zany hidy vy no atao ao tsy vidy vy fotsiny sahala amin'ny karazana kadena zany mipetraka eo amin'le izy a fa misy koa baravy
zay le hoe ho tapatapahanao zy izy ny hidivy varahana ary anapatapaka ny hidivy anao misy bara zay le hoe hidivy misy baravy zany io a zany hoe sarotra be ny mamoa ny varavarana io na io vavady io saingy rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao a dia misokatra ny vavady re tapahany ny hidivy zay le resahany ao amin'ity perikopy ity dia mamaky ny apokalipsy tsika mifanakaikaiky amin'izany apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito jerekely apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito e dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ao nareo mamaky azy efa hita apokalipsy nareo a azo antoka fa misy apokalipsy ny baibolitsika ndao ary soraty amin'ny anaran'i Jesosy soraty ao ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia izao no lazainy masina zay marina zay manana ny fanalahidin'i Davida zay mamoa ka tsy hisy manidy ary manidy ka tsy misy mamoa ataony hoe manana ny fanalahidiny eto zany dia ho tapatapahany ny hidivy ndresana zany hoe misy hery zany omena ny kirosika afaka manafika afaka mandresy an'ireo firenena rehetra izy ary anankiray amin'ireny firenena natanjaka tamin'izany fotoana zany a ny babilonianina io le irakianina io zany zay mbadiketsy moa zany eto Iran dia tsy kilany etsy Irak dia efa nisy fotoan'ireo ny ady ny irakianina sy ny iranianina ady be mihitsy a nafatesany olona marobe be dia be ny zavatra nitranga tao anatin'ireny dia ny babilonianina zay nalaza ho matanjaka zay ny tiany lazainy eto dia ho resinao satria mitantana anao a satria miaraka amiko ianao raha miaraka amiko ianao zany dia mandresy dia mihoatra noho zany ny lazain'ny apokalipsy eto fa tsy hoe manapatapaka ny hidivy fotsiny fa manana ny lakle tompony lakle zany tsy le raha matoa anankiray ny tompony lakle fa Jesosy ny tompony lakle ary lakle zay azahoana na fanalahidy zay azahoana mamoa varavarana mamoa ny vavady ary tsy misy olona afaka mandrindrina azy ary manidy ny varavarana ka tsy afaka mamoa azy rehefa sokafany Jesosy Kristy zany ny vavady dia misokatra io dia mamaky ny jaona toko fahafolo tsika rehefa avy eo any amin'ny jaona toko fahafolo dia hoe zao ny vavady zay hidiran'ny olona sy voany ka mahazo anina izy fa miaraka amin'Andriamanitra zany ao dia misokatra ny lalana rehetra tsy misy mampatahotra mety misy ny sarotra misy ny mahery no ianao mety misy ny manahirana misy ny malaza no ianao misy ny zavatsarotra zay lalovany fiainanao fa mila miaraka amin'Andriamanitra ary zany no netsoan'Andriamanitra olona mba hiaraka aminy mba handresy miaraka amin'i Jesosy Kristy ary amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresysika ozy izy amin'ny alalan'ilay diatsika na amin'ny alalan'ilay dia zany hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao izy nandresy ny fahafatesana dia mandresiko ianao ary ny fandreseny Jesosy Kristy tsy hoe fandresena kely hoe tsy nanam-bola dia nahita tsy nananjanaka dia nahazo tsy nanana an'izao dia tsy hoe fandresena kely takizany fotsiny fa fandresena mezinezina satria fandresena ny ota fandresena n'izao tontolo izao inona lazain'ny soratra masina moa Jesosy moa dia milaza zany hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana dia nareo manohy azy kanefa matoki fa zaho efa naharesy zao tontolo izao dia mila miaraka amintsika zany a satria zany no ny antsony atsika matoa voantotsika tsy hoe voantotsika mba ireare fa olon'Andriamanitra tsika tsy voantotsika mba anao ny karazana fampiseho-kery etseroa fa mafytsika zay moa le manahirana amin'ny resaka karazam-pivavahana samy hafa zay mampanontany teny hoe fanahinona ny ao anatin'ireny olona mieboebo reny tsy fanahany tompo aloha zany mieboebo zany atsaka tsikefitsikema teneniko nareo fa za efa niasa tamina faritra maromaro teto Madagasikara akoatrany hoe mandeha mitorne tamin'ny tao amin'ny mpiandraikitra fobe tamin'ny tany alohatany be dia be ny lalana nefa naleko a nahitana hoe misy any amin'ny toerana maro samy hafa ny fandreseny Jesosy Kristy miezinezina misy ny ambala velona afaka misy ny olona marary efa mataonany tsy any afaka zany fa tsy mila anaovana publicité zany fa anizany voninahitra an'Andriamanitra voninahitra be dia be ny olona na atao amin'ny fiangonana azy be dia be ny olona zay sitran'ny tompo amin'ny alalan'ny fifoazana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra samy hafa amin'ny alalan'ireny olon'Andriamanitra ireny misy aza hoe atao lavitra ny vavaka misy tsy afaka tsy azo vangina dia vavaka amin'ny telefônina no atao mivavaka dia sitranyireny olon'ireny fa tsy mila atao publicité zany
satria andriamanitra ny mampandresy atsika fa tsy isika ny mampandresy an'andriamanitra ao tsara ao zay zany ny voalohany. Ny faharoa dia miantsolona andriamanitra. Maninona moa andriamanitra io ny miantsolona maninona nantsony ny olona, maninona nantsony kirosy mba ho fiasam-pamonjeny tiany ny Israely tena tiany io na dia maditra azy ary fantatsika tsara rehefa mamaky ny tantara tsika. Misy mantsy olona tsy mahalala ny tantara de mikorotandrotana eo. De misy olona zao milaza hoe mba hazavao hoe pastera ahoana ozy izy mandefasa mesazy ako, ahoana ozy izy ny manisraely ny Palestina sala miady be io an'io fa sala mitonga resy de niditra fotsiny tsotro zao. Tantara lavabe zany zanako tantara lavabe zany fa ny zavatra marina de zao tany nampanantenain'Andriamanitra ho an'ny olony io Palestina io de noraisiny zany saingy manana antony zay naharava azy moa io ary efa nytenenin' Jesosy zany satria tsy nandray ny zanak'Andriamanitra satria tsy nandray ny mazavy reo dia fantatsika tsara fa rehefa niakatra tao Jerosalema Jesosy de tomany izy de satria inona ny tomaniny tsy hoe tsy voavontsy fotsiny reto Israely reto fa ny tomaniny dia ho ravy ty tanàny ty ho rava tsisy vato ifanongo eto izy ho avy faravana de fantatsika koa mitantara zany nareo ankizy zay manao tantara ny any am-pianarana any fa tamin'ny taona 1700 tany dia nanomboka tonga teo ny Romanina nandrava de rava tanteraka moa zany tany taona 70 tany ny Jerosalema rava tanteraka ny tanàna de lao ny tanàna paritaka nanerana zao tontolo zao ny jiosy de tak zany koa ty zavatra ato amin'ny testamenta taloha ty noho ny fahotany Israely dia no babon'ny Babiloniana izy noentiny nakanina mpanjakana ny zanak'andriana rehetra ny olona maro be olona vitsikely sisa navela tao Palestina tao Jerosalema natany amin'ny toerana hafa de vitsikely sisa ny tany de Andriamanitra te hamonjy ny olona avy any Babilôna satria efa nolazainy fa 70 taona ny fahababony dia izany fahababony zany tia no ravana tia no averina amin'ny tany ny olona dia niantso ny kirosy izy ho fiasam-pamonjena zany le tantara zany ny contexte ato anatin'ny Isaia 7:7 ampiasain'ny olo-kafa mba ho famonjena ny olony ampiasain'ny olo-kafa ho famonjena ny olony areto zany ny Andriamanitra reto tsy hoe Andriamanitra mahery fotsiny amin'ny voalaza teo mandresy amin'ny ady fa Andriamanitra manana fahefana ka azo ny ampiasaina avokoa ny olona rehetra tsy maninona na de ny devoly aza de azon'Andriamanitra ampiasaina azony ampiasaina zany ananany fahefana ary fantatsika tsara ny tantaran'i Jesosy Kristy fa namadika izy moa le namadika an' Jesosy zany mantsy lesona any amin'ny sekolelady zany ry zanaky malala Jodasy namadika Jodasy saingy zany famadihana nataony Jodasy zany dia nataon'Andriamanitra ho famonjena atsika nombon'ny jiosy teo ambony azo fijaliana ny zanak'Andriamanitra saingy zany koa no navadika Andriamanitra ho famonjena atsika ary zany ny fomba fiasan'Andriamanitra noho ny fitiavany ianao noho ny fitiavany atsika de misy teny anankiray mahafinaritra ao amin'ny soratra masina hoe mbola zaza Israely izy de tiako izy nantsoko hiala tany Egipta ny zanako zany lazaina amin'ny Osea 1:1 satria tiany ianao de misy ke anankiray mahafinaritra ihany keo amin'ny Isaia 7:7 aona le Isaia 7:7 ny fitiavan'Andriamanitra ny olony ao jerekely ary hoe ahoana io ina lazaina eo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria malala eo masoko ianao eny be voninahitra ianao sady tiako de olona no omeko solonao ary ny firenena ho solony ainao Andriamanitra zany mamonjy de fantatsika fa hoe olona ny solony ianao iza ny solony aintsika Jesosy Kristy Jesosy Kristy no ny solo ny ain'ny Israely ary na ny Israelita reo matsiaro an'izany tany amin'ny taona 770 raha niverina teo amin'ny taniny reo de natsiaro an'izany ary vavaka be ny natao tao Jerosalema tamin'izany fotoana zany rangahatsolo hoe Ben Gurion nitondra ny Israely niverina tao Palestina dia vavaka be ny natao satria natsiaro ny famindrapon'Andriamanitra tsy Andriamanitra voafety zany ny Andriamanitsika fa Andriamanitra mahery ary misy antony reny fihetsoany reny ary zany ny fifalitsika
isaky misy olombo antso tsaroantsika hoe natsoana andriamanitra reny olonireny a dia mahatsiariko ntsika fa mamonjy atsika andriamanitra tia atsika andriamanitra ary zany eny no entsoana mpitandrina e zany no entsoana mpiandry entsoana n'izao ary eo amin'ny resaka mpitandrina moa zany dia zany no isininy hoe fanomanana mpitandrina atao amin'ny toerana atao amin'ny efitsika eny azo lazaina hoe mandano mondrikery ny fiangonana manao ny fanomanana mpitandrina dia rehefa aveo moa zany rehefa miasa ny mpitandrina dia matsapa ny fiangonana hoe olombo antso tokoa zay mihitsy filazazy amin'ny fitsipika rehefa tsapa ny fiangonana fa olombo antso le olona dia tokananao mpitandrina atao consécration tsy ny olona rehetra zany a misy olona moa miteny hoe zay ko mba voaozitra sy ny olona rehetra anao batisana natao taminao de tapitra voavonjy ianao fa mpitandrina dia natokana hitory ny filazantsara ary natokana noho ny fahefan'ny tenin'andriamanitra ary ny fahefan'ny tenin'andriamanitra ny fahefana ao amin'ny fiangonana fa tsy fahefan'olona tsy fahefana rafitra fa fahefan'ny tenin'andriamanitra ka narafitra inona narafitra inona dia mampiasa zany fahefan'ny tenin'andriamanitra zany mba amonjena ny hafa tsy azaombola tsy mampiasa n'zany fahefana zany tsika azaombola azahokarena hoe ijerena na vita zavatra tsika vita n'izao nanao an'izao tsika sy nrehetra fa mba hamonjena ny hafa ary matoa manao zavatra ty amin'ny fiangonana na manao trano ianao na manao inona ianao na mividy fiara ianao na maninao dia ny hamonjena ny hafa zay ny zava-dehibe ary io ny tena katsahan'andriamanitra zany famonjena zany paoly apôstôly moa rehefa nahatsiaro hoe voantso izy a ho apôstôly ny jentilisa dia zao foana ny tenina tamin'ny jiosy azy ny amin'ireny ozy izy satria ny jiosy nanenjika azy ny jiosy nampijaly azy saingy zao ihany ny tenin'ny paoly hoe ny amin'ireny ozy izy dia zao a famonjena no irin'ny foko ho an'ireny ary zany ihany zany ny fiangonana tompoko zany ange ny fiangonana e zany ny maizy azy ny fiangonana ny olombo antso ao amin'ny fiangonana dia nataon'andriamanitra ho fiasam-pamonjena ary io no nanahirana tamin'ny jiosy io fa tonga tany amin'ny azy jesosy kristy kanefa ny azo izy tsy nandray azy diany hoe tsy nandray azy de hoe tsy nandraiky ny famonjena tsy nety nandray ny famonjena zay nge le lazay ny lioka toko fahasivy ato hoe misy ange olona indraindray fatan'izao ianao fa mitory famonjena fatany fiangonana fa miezaka mamonjy miezaka milaza n'zany famonjena zany zay mantsy mila avana tsara rehetratsika varina amin'ny hoe ny fiangonana salan'ny hoe fikambanana de hoe iza ny maninona de makaiza de maninona de mavita inona sy ny rehetra tsy any loatra fa ny fiangonana ihany koa dia misy olombo antson'andriamanitra tsy hoe ihany koa fa ny fiangonana mihitsy de misy olombo antson'andriamanitra ary ny antony reny antson'andriamanitra ho an'ny olona reny de mba hamonjena ny olona matoa misy fiantsona mpitandrina de ny mpitandrina tsy hoe mpamonjy akory fa ny mpitandrina ny fiasam-pamonjena ihany koa ao amin'ny fiangonana ny mpiandro ny fiasam-pamonjena ao amin'ny fiangonana ny dekona ny fiasam-pamonjena ao amin'ny fiangonana ny olon'andriamanitra zay voantso rehetra de mahatsiaro fa fiasam-pamonjena fa saingy zao moa ny zavatra misy hoana mandray de misy ny tsy mandray zay tsy mandray anareo ozy izy ny soratra masina ka tsy mandray anareo de maninona ozy izy le eo ambany eo lioka toko fasivy zay tsy mampandroso anareo raha miala amin'izany tanàna zany ianareo de aninona aitsano ny vovoka ho afaka mitongotrareo so vavolombelona mampianga azy tany amin'ny faritra loatra tany a reavana malala nahita mpitandrina anankiray a zay tena miezaka moa zany miezaka nanao zay azo natao rehetra atao amin'ny fiangonana saingy tsy tiany olona atao amin'ny fiangonana halan'ny olona satria hoe maninona ny alany azy mipiredika izy tsy mitovy ny fiteny moa zany de mipiredika de tsy isy fantatry tsy de fantatry ny olona loatra zavatra lazainy izy mamanga izy maninona tsy men'ny olona vary tsy men'ny olona fivelomana lasa izy mamboly vomanga tsy mijanony zany olona zany a de zahay moa tamin'izany tompona andraikitra atao anaty synodam-paritany de ozy zay hoe rehefa tsy mila pastera le fiangonanao de andao isoronao le pastera de afindrany amin'ny toerakafa de nafindra tany amin'ny toerakafa izy fa nyzara nampalaelo de zao rehefa ifindra izy a tomany be izy ny ala atao amin'le fiangonana de ozy izy hoe nahitsany ny vovoka tamin'ny tonony ahitsaka hoe tozy izy fefa nialanenina taminareo a fa tsy nandraynareo zava-dozy zany ho ana fiangonana loza ho an'ny fiangonana zany ka rehefa iasan'andriamanitra ianao a ho amin'ny famonjena dia mijoro amin'izany tsika ary manaiky an'izany famonjena zay entin'ny tompo ho atsika zany matoa andriamanitra miantsolony zany dia ho fiasam-pamonjena ary ny farany de zao fatelo farany ina no antony entsoan'andriamanitra olona inona izy izy vavolombelony fa mamaky tsara ny soratra masina io ianao a
vavolombelona tsy hita eto amin'n'ity pericopy ty ny teny hoe vavolombelona fa tazany eto tsara ny hevitra hoe vavolombelona. Iny moa vavolombelona, ny vavolombelona dia milaza ny marina na manambara ny marina zay hitany masony, ka ny vavolombelona dia manondro an'Andriamanitra, milaza an'Andriamanitra ho Andriamanitra tokana, ho Andriamanitra mahery, Andriamanitra manana fahefana ary any-mpamonjy izao tontolo zao. Zany mahavavolombelona eto. Tere tsara ny lazay reto, izao ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy zao, izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba ahafantatra hatrany amin'ny mpisamy masoandro ka hatrany amin'ny fileteny fa tsy misy hafa afa-tsy izao ny Jehova fa tsy misy hafa. Ny fiantsonan'ny kirosy zany dia karazana, tsika moa zany mahita an'ireny hoe témoin, tsy le hoe témoin de Jéhovah koa resako a, fa misy ohatra ny any an-tranonay zao misy anankiray misy témoin zay hoe menamena ao, dia rehefa tapaka ny jirama dia maty le témoin menamena io. Le témoin zany ahitana ahalalana zavatra. I kirosy zany dia nataon'Andriamanitra ahafantarana azy fa Andriamanitra tokana matany izy, tsy misy Andriamanitra Babilonianina zany, tsy misy Andriamanitra Persianina zany, tsy misy hoe Andriamanitra ny Malagasy zany, fa Jehova no Andriamanitra. Zany tsy maintsy ijoroantsika, ary zany ny témoignage zay ijoroantsika mpanompon'Andriamanitra atsika, ary zany tsy ampiny indray eo amin'ny fampiarana ny fivavahana zay ataontsika, ny tsy fahalalantsika fa Andriamanitra irery ihany, ary ny fahalalan'ny olona indraindray fa tsika aza tsika mpano kristianina aza mbola mivilivily atsy aroa, marary tsika dia misy miteny amitsika ndana fa arianany na misy mpanao an'izao dia lasitsika makany, misy zavatra misy problème tsika dia ndana makany dia misy mbola be dia be kristianina hoe mandeha mijery any amin'ireny mpanandro reny, mijery any amina mpizaha-tanana. Izao moa zany tonga eto Madagasikara be dia be le hoe pretra indianina, manisy tany amin'ny tany nanao fa ty amintsika ty, dia reny hoe pretra dia hoe mizaha-tanana dia 10,000 ny consultation. Za mahalala toko fa be dia be ny olona kristianina mandeha amin'ireny, dia rehefa mandeha amin'ireny ve tsika dia fantatry ny olona ve fa tokan'Andriamanitra? Tsia, manjary mieritreritra ny olona hoe aiza tokoa moa zao Andriamanitra hay misy, dia hoe Andriamanitra hono tsy manampy zay tsy manampy ny tenany, ozy ny soratra masina. Aiza koa misy soratra masina n'izany eo? Sisy an'izany soratra masina n'izany eo, ndana jery vidolo baiboly vakeo hatramin'ny farany ka hatramin'ny voalohany fa mahasoanao, fa tsy misy hoe tsy manampy zay tsy manampy ny tenany izy. Fa Andriamanitra tokana dia ny maha olombo antson'Andriamanitra atsika dia isika mifikitra amin'io Andriamanitra tokana io. Izy rery ihany no Andriamanitra, Jesosy Kristy ireny ihany ny mpamonjy ary ny fanahy masina ny mpampahery antsika. Fiavana malala. Ny kirosy zany dia vavolombelona hita maso tamin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, fa mahery Andriamanitra ary tokan'Andriamanitra, tsy misy Andriamanitra ny fireneka hafa akory. Ray ihany no Andriamanitra, ray ihany Andriamanitra ary iray ihany. Zay le monothéisme pur izy ny filazantsika azy amin'ny fivavahana, dia mila mijoro amin'izany tsika. Ary matoa natsony kirosy dia ho vavolombelona zany, matoa koa ianao natsona dia ho vavolombelona fa Andriamanitra irery ihany, ary izy rery ihany ny mpamonjy, dia izy no manova ny tantara. Zay le farany eo anatin'io, zay no eo anatin'io. Zao no lazainy amin'ny faraparany io zany, dia izao zay mamorona ny mazava sy manao ny mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza, izao ny Jehova zay manao zany rehetra zany. Izy no manova ny tantara. Matoa misy loza mitranga eo amin'ny fiainanao ny ekeny zany, raha mpanompon'Andriamanitra ianao, raha olombo antsony ianao, matoa ianao omeny fitahiana dia ny ekeny zany omeny ianao zany. Dia mila mijery fotsiny tsika so fitahiana avy any akafa ka ho rava vetivety. Sahala amin'le hoe amin'izao fotoan'izao moa zany nibetsaka ny olona mandeha amin'ny tsy fahamarinana dia miditra amin'ny makarakara dia mivoaka amin'ny lodoka zay azo, fa tsy matoky an'Andriamanitra. Ary mila matoky an'Andriamanitra irery ihany tsika sy matoky azy tanteraka. Dia eto hiteny kely fa pratika teto amintsika moa ty, tamin'ny lahady teo tsika nanao sakafo tany amin'ny andia bypass. Eo zany tsika dia be dia be ny olona dia maninona tsy ajanony io, so maty any ny olona ohatra nga matahotra ho faty ka tsy vonona. Za mbola tsy vonona ao zany, tsy vonona ao anao, fa manana an' Jesosy dia vonona, manana Andriamanitra ny atsika.
koatrany hoe fiarovana samy hafa dia manan'andriamanitra rehefa nylazaiko teto zany tamin'ny androny covid hoe mila matoky an'andriamanitra ary mahafantatsika fa tsy misy andriamanitra fa tsy ray tsy misy fiarovana fa tsy tokana dia ny fiarovan'andriamanitra dia raha tsy miaro ny tena ny ahoana kosa ny arovan'andriamanitra anao misy olona tsy maharo tena fa arovan'andriamanitra ary tena arovany ny mahasamy hafatsika amin'ny olo-kafa ny olona mety sahirana daholo ny olona mety miahiahy ny olona mety mitebiteby mitovy amin'izany ihany tsika rehetra samy mitebiteby samy manana problema samy mety hoe sao mba maty ahny sao mba zao saingy ny mahafatsika ny lazaiko teto zany omaly ny mahafatsika dia zao manana ny Jesosy Kristy tsika ary lay Jesosy Kristy zay mandrindrina ny vavahady ka tsy misy mamoa varavarana ary mamoa azy ka tsy misy mandrindrina azontsika moa zany teny zany teny zany dia milaza hoe manana fahefana feno tenyny raha teo moa zany manao hoe ahoana ny teniny efa nomena any fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany dia mamaky ny marika toko fahinana amby folo anao dia hoe na dia inana zava-mahafaty azy na sotro zava-mahafaty tsy hampaninina azy zany zay nijoroko vavolombelona zany fa betsaka rehefa nylalovako teo amin'ny fiainana teo amin'ny mahampitandriny ty misy ny olona manapozina misy ny olona manao zao ary mahagaga io io moa zany mahagaga mihitsy fa ny olona mamonjy azy indray ny pozinina saingy tsy naninna satria andriamanitra mahagaga misy aza efa voaray lasa noanina tamin'ireny zavatra reny fa narovan'andriamanitra ary mahagaga zany za tsy miteny hoe mihinana pozina fa miteny hoe matokian'andriamanitra avaka malala matonatsoan'andriamanitra ianao zany dia verina le plan teo matonatsoan'andriamanitra dia maninona omeny fandresena ianao aza matahotra matonatsoan'andriamanitra ianao dia ho fiasa-pamonjeny ary matonatsoan'andriamanitra ianao dia ho vavolombelona ho an'andriamanitra irery amin'ny voninahitra amen. setry ny sitrapon'andriamanitra zay nambara tamin'ny alalan'ny toroteny zany ry avako dia hiaiky sika fa tena tsy tanteraka anaraka izao tonim-bavaka izao vavaka isika andriamanitro miondrika eto anatrehanao amin'ny fanaitreniteny zahay sady manaiky fa tsy nandeha miendrika ny fiantsonao zay niantsonao anay hinatra ho anay ny teny mandrakariva hoe ay kelihery ary malemy hinatra ihany koa ny fitenenanay sy ny fandavanay ny asanao tsy manaiky ho fiasam-pamonjena hinatra ihany ny tsy fahasahina ny tsy mahasahy miroso hatrany amin'ny asanao mamindrafo aminay mamela ny elokay jereo re ny tsy fetezanay rehetra ary tonononay amin'ny bavaka manginy zany raha io tsy miantso ny marina ianao fa ny mpanota mibebaka miala amin'ny ratsy fanao no sitrakao ny anaran'i Jesosy no anononanay izany vavaka izany amen. Ny hira manaraka Sunda
andriamanitsika ry havana dia tsy mitahiry fahatezera ary be famindram-po izy manasanao ry havako hitsanga andray ny teny famelan-keloka izay ome ny tompo atsika hoy ny tompo satria ninoanatra ianao ka nanety tena teo anatrehiko zaho efa nihaino anao aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ary ahy ianao za dia zaho no mamono ny fahadisoanao ary tsotsarovako ny fahotanao voavela ny heloko areo no ny anaran'ny masina haleluia sambatra ny Iemana. Fanekempinoana apostolika narana voalohany no imbonantsika manonona izay manao hoe minan'Andriamanitra ary tsy tompanao lanitra sy ny tany ary minan Jesosy Kristy zanatompontsika izay tontolo tamin'ny fanahiny masina aterika Maria Velitsiny mijanona ny mbola tamin'ny azo fijaliana matoka name nida tamin'ny fiainatsika tsanga tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo miakatra eny ariafako dia faly miarapantsika amin'ny anarana tompo Jesosy mahatratra zao alahady voalohany amin'ny volana Jolay zao ny teny fiarabantsika dia ny hoe arabainy ianao fa olom-boantso dia ny valiny dia ny hoe ho fiasam-pahomonjena ihany koa ianao zany no entintsika ifampiarabana amin'ny olona zay ankaikinao ao ndao ary miaraka isika riavako eny ary dia mirary soa dia tahiny tompo amin'ny maha olom-boantso antsika izay dia roso avy hatrany amin'ny rakitra raharaha isika dia ny tantsoratra no laza izany Eny ary
manantitra ny fiarabana ho antsika mpianakavy fononanay amin'ity alahady voalohany amin'ny volana jolay ity misaotra ny tompo lalandava isika ny amin'ny fitehirizana antsika eo ambany famindapony ary egnany ambany fiadanany lalandava hitoetra ho amintsika ihany koa misaotra azy isika ny amin'ny volana lasa iny kanefa dia mbola novelominy indray amin'izao volana vaovao izao antsony indray isika araka izany loha hevitra izany alahady fandraisana moa ity alahady ity miantso ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra mba hiatrika ny latabatra masina rehefa avy eo ao anatin'ny fanapopovahana moa no iarahana manatanteraka an'izany avy amin'ny AFF synodam-paritany ny AFF synodam-paritany dia miantso ny mpitandrina sy ny AFF rehetra mba ho tonga amin'ny fiofanana izay ho tanterahana amin'ny sabotsy fa 12 volana jolay ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina ao amin'ny FJKM Tsimbamasina. Ny fiofanana izay ho tanterahana moa dia mahakasika ny fijery vaovao sy ny fomba vaovao izay hoentina manao ny tafika masina. Eo ihany koa ny hoe mitandrema fa sao dia tratra aoriana ianao amin'ny firimbirimby fivoaran'ny asa misiona sy ny tafika masina izany notiniana sy anaovana fampiofanana amin'io sabotsy 12 ny volana jolay io ka zany no antsona ireo mpanao tafika masina rehetra hiatrika an'izany fiofanana izany araka ny fanambara tamin'ny fivorian'ny hevitra raomaly sy ny mpanay fanasan'ny tompomaly moa dia hiezaka sika fiangonana zany mba anatrika ireny fandaharam-potoana samihafa any ivelany ireny amin'ny alalan'ny solotenantsika ireo dekona soloolona ary isika fiangonana no soloana izy ireo tena amin'ireny fiatrehana reny raha samihafa any ivelany ireny manomboka zao zany dia volazaina amintsika eto ny fandaharam-potoana isaky ny amin'ity volana ity reto indray misy fandaharam-potoana any ivelany izay tokony ho atrehantsika dia eo moa ny dekona soloolona solotenantsika amin'izany fiatrehana sy ny fanatanterahana reny didy any ivelany reny mampiomana ny dekona ihany koa zany ho amin'izany efa nambarateto izay omaly fa isy ny fitsinjarana zany ao anatin'ny dekona sy ny olona mba hiatrehana reny adidy any ivelany reny ny amin'ity volana jolay ity zany zao dia misy an'ireto fandaharam-potoana any ivelany reto dia efa miomana ao amin'izany isika ny alakamisy 10 jolay amin'ny 7 ora sasany eny amin'ny FJKM Fenarivo Manjakazafy dia isy ny fanokanana mpitandrina eny dia ny mpitandrina Rabenienne Erlanjana Valona Ratsimba. Ny alakamisy 14 volana jolay eny amin'ny FJKM Ambomandroso Fiorenana Itosy dia isy ny fankalazana ny ivon'ny jobily 520 taona na mpitandrina sy ny 520 taona ny fiara-miasa ny mpitandrina ao atoerana moa zany dia ny mpitandrina Soavinarivo Tiburce. Ny talata 7 ny volana jolay ho avy izao dia isy ny fitokanana ny trano fiangonana vaovao eny amin'ny FJKM Mangarivotra Iraka Solon'i Kristy ary ny alarobia 30 volana jolay dia isy ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Ramanatsoa Jacqueline eny amin'ny FJKM Mahitsy Famonjena. Ireo zany ny fandaharam-potoana izay ho atrehantsika any ivelany amin'ity volana jolay ity ho averina ety any moa isaky ny alahady ireo izay mbola ho avy ny efa lasa moa zany dia efa lasa raha teo. Ny fandaharam-potoana ato anatiny kosa dia ny vondrona fototra laika dia hanao an'ilay asa sosialy ny didipoitra fahobe amin'ny sabotsy 15 volana jolay ho avy izao. Misy ny farafisoratana anarana ny 9 volana jolay dia izy io moa zany dia isorana ny vondrona fototra laika manao an'izany asa sosialy zany fa tsy natokana ho an'ny salema irery fa dia afaka mihitatra ho amin'ny olona any ivelany zany izy ity ka dia raha misy fianakaviana na olona fantatrareo dia afaka isoratra anarana ho amin'izany didipoitra fahobe zany. Araka ny fandaharam-potoana sekolelady ihany koa dia misy ny sekolelady rehefa avy eo rehefa tapitra zany zao fanopopovahana zao dia eo ihany koa ny anaovana fanopopovahana izay mialohan'ny fialan-tsasatra satria fialan-tsasatra moa zao dia mirary sosahady ho anareo izay andeha ho amin'izany fialan-tsasatra izany. Ny amarana koa azy dia ny amin'ny fisaoranantsika fiangonana. Misaotra antsika fiangonana tamin'ny fanatanterahany sakafo tery amin'ny Andebepasy tamin'ny alahady lasa teo
dia manatitra ny fisaorana ho anareo na izay nanatrika amin'ny vantana teny na ireo izay nandray anjara tamin'izany sakafo izany, ka dia makasitraka indrindra ny tompo amaly fitianareo ny amin'izay nentinareo nanohanana ny asa ny fotodrafitrasa eto amin'ny fiangonana. Zava-dehibe zany dia ny tompo any hanonitra ny lany izay nomenareo ho azy. Ny atreto zany ny vokatra azo teny zany tamin'ny alahady io dia nahazo 8,540,000 ariary zany. Io zany no azo tamin'ny alahady, mbola isy ihany moa zany ireo tonga tsikelikely mbola zaina amintsika eto ihany arak'izay fahatongavany io vokatra tamin'ny alahady tamin'ny sakafom-pifaliana izay notanterahana teny amin'ny andebaipasy io. Andriamanitra malifity ho antsika rehetra dia miroso ny asa araka ny fanambaran-teto omaly moa zany dia raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herinandro ity zany no iroso amin'ny fanotofana lay fototra ao zany isika, dia eo ihany koa ny fampidirana ny biriky dia efa azo moa zany ny lalana ho amin'izay fanotofana izay, dia eo ihany koa ny araka nambarako teo hoe ampiditra ny biriky sika dia afaka miara-miasa eo zany na ny fanotofana na ny fampiakarana ny biriky zany. Ny rindrina moa zany dia ho hitantsika indray zany ny firoson'ny asa dia ho eto ambavaka ny asa ary irariana mba hiroso arak'izay tokony fandaharana nanaovana azy izany asa izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Eny ary havako, anao vavaka fangatahana isika, ndao ary hivavaka. Nambaranao taminay ry Tompo, fa olom-boantso izahay, ary miteny fanomezany Tompo izay omenao, ny zanako sy ny asan'ny tagnako, oka ho adidiko ihany. Zanakao izahay, asan'ny tananao izahay, ary adidinao izahay. Ankehitriny zany mbola mampiady varotra nay aminao momba ny fiainanay. Mangataka izay ry Tompo, ankehitriny ny hikolokoloanao ny antsonay, tonga nay mba ho firenena masina. Nandoko amin'izany ianao. Mangataka izay ry Tompo, amin'izao volana Jolay izao, izay amaram-paranana n'ireo fanadinana samihafa, nefa vita moa isaora, fa ny mbola atao hiatrika bakalorea ny tanoranao, ianao hanolo-tsainy karapana. Vavaka izahay amin'ny vanim-potoana atrehinay izay somary mampanahira eo amin'ny asa fivelomanay sy ny fiainanay andavanandro. Toanao ny vaokanao, mino anao, nantsonao. Mangataka izay ry Tompo, ho amin'izay efa vonto-taona marisarisa ara-pahasalamana, ary ho an'izay rehetra tsy salama sy trano amin'ny aretina izay mahazo anay. Vavaka izahay ny amin'ny FJKM Salema vaovao, drafitrasa izay atao tary indray aman-dreny mpitandrina ny birao ny komity mpevitra ra ary ny kristianina tsirairay. Tondro sotra toka ho amin'ny asa fandavorariana ny asanao no anisika anay, ka izay vato misakana ianao any taridalana analan'izany vato misakana izany. Vavaka izay ry Tompo, ny amin'ny synode lehibe izay ataony FJKM, afaka fotoana vitsy hiatrika an'izany ny fiangonanao, ianao any hanendry hifidy ary antso reo olom-boantsonao ho amin'ny sehatra sy ny andraikitra makadiry amin'ny maha FJKM. Maro reo tiany angatahiny, hitanao izay masonay na mbola tsy miteny azany vavanay, koa henory
ao anatin'ny vetsi-po sy ny faniriana mivavaka mangina. Zay rehetra angatahinay raha sitraponao dia tanterahanao ny anarany Jesoa izay efa nampianatra nay hivavaka hoe raina eo izay ny an-danitra ho masina. Tonga amin'ny fotoanany rakitra masambatra kokoa ny manome noho ny amin'ny mandray dia ny korala na ny antokom-pihira no hanafanana izany.
manolotra ny rakitra. Betrary avako aoriny ny fandraisana izay vao misy ny tsodrano. Roso avy hatrany makeo amin'ny fandraisana fanasan-tompontsika toy ny efa fanaontsika teo amin'ny fiangonana dia miomana ny diakonina ao anatin'ny fiojava-manindro fohy rehefa manomboka miakatra izy ireo dia iraina ny hira fanampiny fa 10 andininy voalohany.
sakramenta masina ity. Fa Jesosy tompontsika tamin'ny izy raha matiana azy dia nareo fa rehefa misaotra izy dia novakinika ho izy soany tenotenako zomenao anareo zao natao fahatserevanahy. Dia arak'izany koa kapoka rehefa nihinana dia ho izy misy fotoa amin'ity anareo rehetra fa ity no raha dia ny amin'ny fanekena vaovao izay aratsaka ho anareo famelan-kely. Izao natao fahatserevanahy no vinana misotro ianareo fa nao vinana anareo no mihinana itony no fitosotronany kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo manam-piaviny. Amen. Manasanao mpandrefanasan'ny tompo hitsangany hivavaka isika. Ry tompo rainay ny an-danitro indreto izay manao itonatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamboninaatra sy ny fifonany mandrakizay ho anay dia miandro sy ny mitalo ny fiverenana izay ko mba fenoany voninahitra ao ny fanaty-pisaro anay da io tanteraka so sakramenta masiny zoary mba ekeo endrika le fanatitra tokana azy tanteraka ateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azy fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo rainay ny an-danitro aoka hiasa ny fanahinao masina ko hamasiny no mofo mba hanambarany tena Jesosy Kristy tomponay ary hamasiny kapoka mba hanambarany rano Jesosy Kristy tomponay. Hiasa ao aminay ny fanahinao masina mba hahatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranony tomponay eto am-palaisana ny mofo sy ny kapoka fa ny fanahinao masina no haharinao anay amelomanao anay hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra mianoanay ny Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'ny Kristy fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Koa ny mofo izay vakitsika dia faraisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika satria iray ihany ny mofo isika koa dia teny iray ihany na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ny kapoka ny fisaonan'i Jesosy ratsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika rehetra ho famelan-keloka. Vao petipetin'olo tamandrakarivany ny nofontsika koa dia andeha isika iombona mivavaka fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanaka ao aho, tompo tsy mendrika ny diranao ambanin'ny tafotranoko aho, tompo tsy mendrika ny tsipona izay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa ho ianao hoe izay manatona dia tsy molavitra mihitsy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy tompo andeha fa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Mahazo toerana tompoko. Zaraiko zarainay amin'ny diakonina ny famantarana ny tena sy ny ranony tompo rehefa midina eny aminareo izy dia miara mitsangana indray amin'io ary atao raha teo koa ny hira voalahatra. Zarao amin'ny fifaliana ho an'ny mpianakavin'ny finoana ireny. Amen.
sangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feko ka mamoa ny varavara dia hiditra ao amin'ny aho ka iara isakafo aminy ary izy amiko. Tamin'ny hoe zay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola ngetaheta indray fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy ngetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano bioboika avy ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ary ora vehivavy taminy tompoko omeo zany rano izany aho mba tsy hangetaheta na hanketo ary hantsaka intsony. Amen. Voasoratra hoe mo tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay, tsy mahazo misotro amin'ny kapoakan'ny tompo sy ny kapoakan'ny demonia ianareo. Mampaha sarom-piaro ny tompo va isika, mahery noho izy va isika aza manao izay arahito na ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra. Oka nahaka ianareo dia ho tahaka ny nahafako an'i Kristy. Amen. Yeah.
hitsangana isika ho jesosy kristy tompontsika raiso ary hano fa hitiny tenako zao natao fahatserovana naoviana no mihinana ianareo. Amen. Ary koa jesosy kristy tompontsika sotroana rehetra ity fa itino rako dia ny ranony fanekena vaovao izay latsaka ho any rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy fahatserovana naoviana no misotro ianareo. Mamo Jesosy ny fitiavana. Maminay tokoa ny fitiavanao ary fitia feny fatra no nitiavanao anay fa maty anao amonjy anay isolo anay teo ambony hazo fijaliana dia voavonjy zay ary dia indreto zay manolo tenao anao ny fanolora-tena anay raiso tompo ary ny fiainanay koa dia tantano fa zay miaraka aminao dia ataonao mpandresy miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ho anao tompo ny voninahitra fa ny fiainanay dia ho voninahitra ny anaranao ka na dia tsy miteny azy zay dia ho hitan'ny olona fa ao aminay Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka fisaorana izany misaotra ry tompo. Amen. Mazotoerana ry havana malala. Pira no mira mamirana ny kapoka isika sy manantitra ny fanolora-tena izay ataontsika ho an'ny tompo.
zao naviravantsika rehefa nandray arak'izay mety isika nandray ny fanasana masina nomeny tombo atsika ary dia aoka iaino izany isika manao hoe mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompo ary amin'izany dia mahazo toky kokoa ry rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo fa raha manao zany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohana mandrakizay aleoko ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feny ny fahatanterahana izany amen. Manasa antsika fiangonana hiditsangana hamarana izao fotoana izao tsika hira mialohan'ny tsotrano dia atolotra ianareo ny tsotrano.